Aleloia, midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova, isaorana ane ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra dia rainay tokoa ny anaranao. Misaotranao izay ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy ka tratra nyity sabata masina ity ary misaotra indrindra ny amin'ny fahasoavanao izay tsy nahalanydritranay dia atolotra eo anao ireriany ny voninahitra ho mandrakizay. Apetraka aminao manokana ary ny fotoana iarahana androany mba hoekenao ane ho manimpofona eo aminao ary mba hirotsaka aminay kosa ny fanamasinana avy aminao ary ny fitahiana izay efa nomaninao anay dia tsisy ho diso anjara amin'izany ane izahay tsirairay avy. Teo anao ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ampifaliana rehibe indray no iarabanantsika rehetra natratra izao sabata izao. Isaorantsika Andriamanitra satria noho ny fiarovany sy ny fanambinany antsika tsiraray avy dia manana tombontsoa manokana isika hijera sy hankalazan'Andriamanitra amin'izao sabata izao. Ny faniriana dia izao hoe samy indray fitahiana manokana isika mandritra ity sabata ity ary indray hery vaovao indray hiatrehantsika ny fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ho fanohizantsika sy fiderantsika an'Andriamanitra amin'izao sabata izao dia ataontsika ny laharan-kira fa 70.
mbola eo am-pitsanganana ihany dia saiko ianareo handray ny baibolinareo any amin'izay toerana misy antsika tsirairay avy ka ahafahantsika mamaky ny soratra masina ka nokatra izay izany ao amin'ny Efesianina toko faharoa. Azafady tompoko, Efesianina toko fahaefatra ary ny andininy faharoa amby telopolo. Vaky teny fototra ho fakafakaina ho an'ny afatra ho an'ny ankizy amin'ity androany ity. Efesianina toko fahaefatra ny andininy faharoa amby telopolo. Rehefa hitantsika izany, ianareo anaraka ny pahalianana, fa izao kosa maky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Ndea ho tohizantsika ny vaky teny ka avadikintsika kely ao amin'ny Galatianina toko fahadimy, Galatianina toko fahadimy ka ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Galatianina toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Ho vakiako ihany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamorapanahy, fanaova-tsoa, fahamarina, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Ho tahinana ny teny mba hitondra soa sy fahasoavana ho antsika rehefa arahana fanazavana afaka fotoana fohy. Andeha ampilefitra ny lohalitsika isika hanondrika ny loha hivavaka. Andriamanitra tomponay tsara indrindra izay ny an-danitra. Misaotra dia misaotranao tokoa izahay noho ity sabata izay nomenao anay ity. Misaotra indrindra Tompo satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao no mbola mahatoy izao anay amin'ity sabata ity. Tsy noho ny tsara vitanay nefa, fa izahay dia mpanota ihany ary olombelona mety solafaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka izany indrindra Tompo no anatonanay anao sy ileferanay eto anatrehanao, amin'ny mahatsinotsinona anay, amin'ny mampanota anay, dia mangataka famindrampo Tompo ary mitalao famelan-keloka avy aminao. Ary ity sabata ity dia mba ho sabata feno fifaliana, feno fitahiana ary andraisam-pahasoavana avy aminao ho an'ireo rehetra izay miakohoka aminao amin'ity androany ity. Ray malalo, ity sabata ity ihany koa dia natokana ny mba ampitsarana ny herisetra ka entinay ambavaka Tompo ireo izay hiaran'ny herisetra, indrindra fa ireo tanora ao an-tokantrano hiarana izany, dia ianao ny Tompo no ampahery azy ireny, anatanjaka ny finoan'izy ireny ary hiantra azy ireny ianao. Ka amin'izao sisa izao dia mba ahita fity aminao ary ahita fity amin'ny olona, indrindra fa ny ao an-tokantrano izy ireny. Ray malalo, ny mpanomponao izay hitondra ny afatra amin'ity sabata ity dia angatahanay sahady ny fananao masina no anositra ny molotra izy ireo ka hiteny araka ny sitraponao. Ary izay rehetra miainy kosa dia andray izany amin'ny fo iasan'ny fanahy masina ka hitoetra amponay izany ary hamokatra amin'ny fotoana rehetra. Ataonay voninahitra ao Tompo izao fotoana izao, ka raiso na dia avy amin'ny vavanay olombelona mpanota aza, ka mba ho ankasitrahana manoloana sy izay fiandriana ny fahasoavanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy.
tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana momba ny fanatitra sy ny ampahafolony isika. Koa anatin'izany dia mena segondra vitsy isika anomanana ny fanatitra mba azahoantsika miomana ny amin'izany, ary rehefa vita izay dia anao vavaka mangina isika. Mivavaka isika. Amen. Tantarana ray mpianakaviana iray no entina amintsika androany. Nanao an'Andriamanitra olo-alarana i Abraham Lucas izay teratany California. Izy io dia mpiandry ondry sy mpikapa hazo ny tena asany. Tao anatin'ny 520 taona nefa dia nanafaniriana izy ho any amin'ny firenena sinoa, ary nangataka tamin'ny foibe izy mba hiantoka azy ho amin'izany firenena izany. Tao anatin'izay nefa dia tsy nanaiky ny tao amin'ny foibe satria efa antitra loatra izy ary nieritreretina ho tsy havita an'ilay asa. Nalahelo izy ary nitady hevitra hafa dia nifampiraraha tamina sambo iray mba azahoan'io sambo io mitondra azy ho any Hong Kong. Tanteraka ny faniriany Abraham Larue ary dia nanatanteraka ny asa izy. Rehefa niasa tao nandritra ny 15 taona izy dia nahita namana mpamakilay ihany koa, ary niarana nanatanteraka ny taminy izany asa izany. Tsy ela nefa dia nahazo ondry 5 mianadasa ady izy nirotsaka tao anatin'ny ranon'ny batisa, ary dia ny 15 taona ny asany tao dia maty i Monsieur Abraham Larue. Ny lesona tiatsika tsoahana dia nanana fandavan-tena izy, ary tena nanana fanoloran-tena tokoa teo amin'ny asa. Ary izay vola kely izay sisa azony tao amin'io firenena io dia napetrany ampandrosoana ny asa. Nametraka n'Andriamanitra olo-alarana mandrakariva i Abraham Larue, na dia nisy tsy nino azy ary ny herim-pona ananany no mitaona antsika kehitriny. Namoy ny zavatra rehetra Jesosy ho fanavotana ho asoanao, ary ny fitiavany no nomeny antsika ametraka amin'ny fanjakana olo-alarana eo amin'ny fiainantsika. Andeha anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra rainay rainay malalanay, miakohaka eto aminao izahay amin'ity marain'ity amin'ny fanolorana amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony, ary mivavaka izahay mba atonganay atonganao olo-alarana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eo amin'ny feokira no anatanterantsika ny fanatitra. Fanolorantsika amin'ny fanatitra dia rahantsika miredona ny firana fa 7 sy 900.
amen. faly miarabatsia ankisindray amin'izao sabata mahafinaritra izao mino fa faly be ihany koa nareo satria fotoana manokana izao enotsika nytoriteny ho anareo raiky izy mialoha izay nefa dia andaontsika hiarahira ilay hira mahafinaritra dia ny ora mamy izany. Andaosika hivavaka alohan'ny anotsika ny tenin'Andriamanitra. Akombona ran-tanany dia akipy daholo maso. Andriamanitra io misaotra anao satria nomenao fotoana mamy izahay omeo ny fananao masina ny ankizy iray avy ahafahany mifantoka tsara ary mihaino ny teny avy aminao. Amelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny toritentsika androany ndraiky izy dia mitondra ny lohateny hoe ankizy malemy fanahy. Ankizy malemy fanahy. Andao verintsika vetrany ny vaky teny fototra teo izay manao hoe ary aoka samy malemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Izay hitantsika eo amin'ny Efesianina 4 ary ny 2:20. Ezahantsika nanao tsenjery amin'izay amin'ity sabata maraina ity. Ankizy malemy fanahy. Toa mifanohitra amin'ny hoe ankizy maherisetra izany lohateny izany. Ono nareo ve rankizy efa mba nahita olona maherisetra? Ankizy tahaka nareo ihany izy fa maherisetra izany hoe mampijaly namany foana ny ataony, na izy mikapoka, na izy mandaka, na izy manongo, na ihany koa izy miteny zavatra mandratra dia mampalahelo ny olona hafa. Izany rankizy ny atao hoe herisetra. Ka ny toritentsika androany dia anentana nareo ankizy rehetra mba tsy hanao izany herisetra izany. Noho izay indrindra no ijerentsika tantara anankiray ao amin'ny Baiboly ao. Ao amin'ny Genesis 7:30. Nareo ve izay tantara izay? Izay indrindra. Tantaran'i Josefa sy ny rahalany no hitantsika ao. Andao averintsika kely ny tantara amin'izay mba samy mahay daholo tsika rehetra. I Josefa dia tovolahy izay tena tia ny ankohonany. Tiany Josefa ny ray aman-dreniny, tiany ihany koa ny zokony, ny zandriny ihany koa. Ary anisan'ny toetra tena nampiavaka ny Josefa dia izy zaza mpakatoa. Mino fa fantatrareo tsara izany tantaran'i Josefa izany. Fa zaho anefa nampalahelo. I Josefa na dia tiandreo rahalany ary, ny rahalany kosa dia tsy mba tian'i Josefa, fa ny alina ny Josefa izy ireo satria Josefa zaza endrositsika teo dia nomeny dadany izy akanjo tsara tarehy anankiray izay. Tadidinareo? Ie, ilay misy soratsoratra ny mihitsy ny akanjo. Dia indray andro nietrehitra ny rahalany hoe andao anao herisetra amin'ny Josefa tsika, ovonotsika izy. Dia tonga tokoa ny fotoana nietrehitra an'izay izy rankizy mampalahelo loatra. Dia natsipo ny zareo tao anaty lavaka anankiray i Josefa. Rehefa tsipy ao anaty lavaka izany moa izany dia mety marary, mety maratra ny vatana, izay tena nalahelo an'i Josefa mihitsy tamin'izay fotoana izay. Ary tsy vitany hoe natsipo ny tao i Josefa, fa nalainy indray Josefa avy eo rehefa nahita olona nandalo reto zokiny reto dia namidiny indray i Josefa.
izany hoe natakalony vola i Josefa izay zandriny ary ilay akanjo tsara tarehan'i Josefa dia nalaina izy ireo fa tsy nomeny an'i Josefa intsony. Niteraka alahelo tao ampon'i Josefa izany zavatra nataon'ny rahalahy izany. Ajantsika ny tantara raiky izy amin'ity anio ity. Fa raha tianareo ny toyany dia vakio miaraka amin'ny dada sy neny na izoky ny Genesis 7:30 sy ny manaraka rehetra. Fa androany aloha dia araka indray lesontsika. Izaho manko rakizy. Indraindray tsika na matetika mihitsy manao herisetra amin'ireny namantsika reny. Mety hoe manao tahaka ny zokon'i Josefy tsika amin'ny mpiara-mianatra amintsika, amin'ny olona miara-mivavaka amintsika, na olona tsy fantatritsika ny an-dalana ary dia tiantsika no mamonomono sy mampijaly an'izy ireny. Hitantsika teo fa misy ny herisetra ara-batana izay miteraka marary amin'ny vatana. Ary misy kosa ny herisetra ara-pihetsem-po izay ataon'ny ankizy ihany koa izay mitondra alahelo ao anaty zavatra tenentsika dia mampitomany ireny namantsika ireny. Manomboka amin'ity androany ity ary dia tsara indrindra raha miala amin'izany herisetra izantsika ka hiara hitentsika androany hoe atsahatra ny herisetra, atsahatra ny herisetra satria ny Baiboly dia milaza amintsika fa ny herisetra nataon'ny zokon'i Josefa dia tena tsy mety mihitsy. Ko andao ary esory ny fahakalana, esory ny fialonana izay tahaka ny zokon'i Josefa fa mahatonga antsika hanao herisetra izy ireny. Ko andao ary ny toetra ratsy rehetra teo hosolointsika toetra tsara tahaka ny lohateny hoe ankizy malemy fanahy. Tianareo ve izany rakizy? Inoko fa tianareo. Andao raha tianareo ny iova ho ankizy malemy fanahy manomboka androany dia andao mitsanganany amin'ny toerana rehetra izay misy ianareo any. Fa hoentiko ambavaka ianareo dia rehefa mangatakitsika dia ataon'i Jesosy manana toetra malemy fanahy satria i Jesosy ilay zokintsika dia malemy fanahy. Dia tiany koa izany isika alemy fanahy tahaka azy. Dia rehefa mivavaka isika dia hitanareo ty sary ny fotsika no entina ambavaka satria avy amin'ny fo io no mahatonga antsika manana toetra ratsy na manana toetra tsara. Ka raha te alemy fanahy izany ny ankizy dia entina ambavaka ny fotsika tsirairay avy. Andao ary hivavaka tsika ohatran'ny tamin'ny voalohany any akombona ny tanana dia akipy ny maso. Andriamanitra misaotra anao satria nomenao ankizy mahay mandray fanapa-kevitra izay tamin'ity androany ity. Manapa-kevitra izy ireo fa tsy hanao herisetra amin'ny namany intsony. Ary ireo ankizy izay niaran'izany herisetra izany Andriamanitra dia mba arova amin'ny fomba manokana ihany koa izy ireo. Amelany ilokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirary soa ny ankizy rehetra ary amin'ity an'ity mba ho ankizy malemy fanahy avokoa isika rehetra. Veloma daholo ary. Ho fanomanana ny fomam-panatsika andray ny hafatra izay hoentin'ny mpanompony amin'ity maraina ity dia manaraka ny hira izay entin'ny atoko-pihira avy ao Ambatomanga isika. Centro
fifaliana no iarabanantsika tsirairay avy a nahatratra ity sabata ity sabata manokana izay natao ny fiangonana adventista maneran-tany iadiana amin'ny herisetra mankasitraka sahady tamin'ny afatra ho an'ny ankizy izay efa niompana ho amin'izany antso ny mba hampitsaharana ny herisetra izany rehefa volana aogositra oatra izao a ny herinandro fahaefatra isan'ny taona dia manamarika an'izay hoe ady amin'ny herisetra izay foana ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fafito ka androany zany no sabata iarahana mivavaka ny mba hampitsarana an'izany ary antsona ny tsirairay avy hampitsahatra ny herisetra ny firariana zany a na dia hoe resaka herisetra sy ny fampitsarana an'izany ary no ataontsika dia mba andray fitahiana isika tsirairay avy andeha hiaraka hivavaka foy isika hiantso ny fitarian'ny fanahy masina. Andriamanitra fanahy masina mpanazava ao angatahanay ny fitariana avy aminao ianao no ampiteny ahy ary ianao ny asan'ity ampony tsirairay avy dia anaiky ny taridalana ka hampitsahatra ny herisetra izahay amin'ny anaran'i Kristy amen. Amin'ity androany ity ary ny afatra izay natokana hoe iarahantsika rehetra manovoery ao anatin'izany hampitsarana ny herisetra izany dia manao hoe mitondra fiadanana ao an-tokantrano miatrika hatrany ampotony ny herisetra eo amin'ny tanora. Misy tantara kely anankiray anombohana ny resaka dia ny tantaran'ilay olona kely. Indray andro nisy olona kely izay toa natsiaro tena ho miavaka ary natsiaro hoe zazany manokana dia lasa tia tena be, lasa tsy manao afa-tsy izay tiany izy ary tsy manaiky raha tsy ny sitrapony ny atao dia lasa nitombo ilay olona kely dia lasa olona kely lehibe, izany hoe lasa olona kely lehibe na olona kely misongadina dia ny toy ihany izany ny fitombon'ny fitiavana hoe ny sitrapony ny atao ary tamin'izany dia nanaiky ny manam-pahefana satria mbola nahita fitito eo aminy dia nanome fahefana azy dia izy indray manao ny sitrapony ny olona rehetra ary ny olona rehetra dia natsiaro ho ory nanoloanan'izany. Rehefa jerena izany dia ohatrany hoe sambatra koa ity olona kely lasa lehibe ity satria izay tiany ny atao fa rehefa tena dinihana akaiky nefa dia izy tsy sambatra satria izy tsy mba nanana tombontsoa mahafantatra ny fahasambaran'izany hoe tsy tia tena, tsy manana tombontsoa mahafantatra n'izany fifalininy hoe manampy ny hafa ary tsy manana tombontsoa izy ahafantatra ny fahasambarany hoe tsara fanahy. Dia rehefa avy eo tsikaritry ny olon-dehibe manam-pahefana hoe manjakazaka loatra ity olona kely ity dia tsy navelan'izy ireo anam-pahefana intsony izy dia teo vao nitsahatra ny herisetra tamin'ny manodidina an'ity olona kely lasa lehibe ity. Aikay mitondra fiadanana sy fahasambarana ny tsy titena, ny alemem-panahy ary ny fanampiana ny hafa. Sary anohatra iziny anambarana sy resahana ny amin'izao ao anatsika tsirairay avy ao fa rehefa omentsika fahefana n'izao rehefa avelantsika hitombo ao n'izao ka lasa olona kely lehibe na misongadina dia mety handratra ny hafa na hitondra herisetra amin'ny manodidina antsika ary izay no hisintomana antsika tsirairay avy raha hoe ny lohateny ho amin'ny androany hoe mitondra fiadanana ao an-tokantrano ary miatrika hatrany ampotony ny herisetra ao amin'ny tanora dia hoe ny izao antsika zany no andeha resahana ao an-tokantrano ao ary eo anivon'ny tanora na raha marimarina kokoa ny zanantsika ao an-tokantrano ao dia izay fifandraisana ao an-tokantrano izay zany no iarahantsika midinika ho amin'ity androany ity ka ny tanjontsika zany androany dia nitondra fiadanana ao an-tokantrano ary ho jerentsika manokana fa ny tanora kay izay mihitsy moa ny antso atao amintsika hoe ny tanora kay ankehitriny dia mianjady hianjadian'ny herisetra misedra zavatsarotra ary ity teknôlôjia ity moa no tena anisan'izay nahatonga an'izany herisetra izany no lasa mahazo vahana eo amin'ny fiainan'ny tanora ka miantso antsika mila fitandremana isika ray aman-dreny indrindraindrindra dia hitandriny fa lasa mampididoza ho an'ny zanantsika ho an'ny tanora ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao ary raha ohatra ka ireo antotanisa izay vokatry ny fikarohana maneran-tany ny atao eo amin'ny herisetra mianjady amin'ny tanora dia tena mankarary-kibo mampiorokoditra satria tena aikay mampididoza ny fiainan'ny tanora ankehitriny. Ohatra izany izao raha anonona kely fotsiny isika dia hoe roa hetsy isan-taonany amin'izao ny tanora eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 9 amby 20 taona no hiaran'ny herisetra ka maty mihitsy
tratra ny vono olona zany hoe raha jerena zany ny eo amin'ny tahan'ny fahafatesan'ny von'olona anatin'ny taona ray maneran-tany dia any amin'ny 320 any mihitsy ny tanora foloka hatramin'ny 720 taona ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia ankizy vavy ray amin'ny sivy raha ankizy lahy ray amin'ny 350 no iaran'ny erisetra eo amin'ny lafiny ara-pananahana ohatra ary tsy izany ihany fa betsaka 220 isan-jaton'ny olona latsaky ny 7 taona iaran'ny erisetra dia tovavy daholo ka tsy izay rery fa be dia be raha tsy laza fotsiny isika ny amin'izay rehetra mitranga ihany koa na eto amin'ny firenentsika ary dia izao hoe inona izany no tokony ataontsika inona izany ny ataontsika ray aman-dreny raha hitondra fiadanana ao an-tokantrano sarotra be ty resaka ity indrindraindrindra raha eo amin'ny erisetra ara-pananahana sarotra ny miresaka an'izany raha erisetra eo amin'ny lafiny fifampitondrana ao tokantrano tsy moramora ny aneken'ny sain'ny olon-dehibe misy an'izany fe ao kanefa andeha androany isika hiaraka nanapa-kevitra hoe mba hampitsahatra ny erisetra ka hitondra fiadanana indrindra ho an'ireo zanaka sy tanora satria dia tena efa mianjady amin'izy ireo ny erisetra amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ka inona ary izany ny ataontsika ny fanontaniana ihany koa dia hoe hatramin'ny ankohonantsika kristianina ve eny hatramin'ny ankohonana adventista dia voakasika izany hoe misy erisetra izany ary ny ankohonana any amin'ny fiangonana ihany koa dia voakasika ny fisian'ny erisetra ny tanora amin'izao fotoana izany rehefa ao an-trano dia mahazo teniteny bedibedy voakasika ara-bata na ara-nofo ara-petsepo misy ary moa dia tena hiaran'ny erisetra ara-pananahana mihitsy eo amin'ny fianakaviana ary eny amin'ny fiarahamonina nefa zareo dia efa misetra ny fiainan'ny olona midoroka zava-mahadomelona eny amin'ny fiarahamonina amin'izao dia lasa miopapana ny fijerenan'izany hoe sary mihetsika mamofady izay mitondra erisetra amin'ny fihetsem-po ane ireny ary erisetra amin'ny endriny maro samihafa dia miantso atsika andeha ampitsahatra ny erisetra isika ny rarin-tsaina mantsy rehefa natao ny fikarohana eo amin'ny zanaka eo amin'ny tanora raha mbola kely izy no iaran'ny hoe misy rarin-tsaina vokatry ny erisetra zany izay mianjady aminy dia hoentiny mandra-pahalehibe iny ary rehefa lehibe izy dia hanana fiainana tsy milamina fa lasa izy indray ny mampiatra erisetra na izy mbola hiaran'ny erisetra satria hikombona ao aminy ao mahakasika an'izany fiainana rehefa lehibe izany dia ny ohatra tsara indrindra andao raisina dia ny mahakasika an'i Jesosy fantatsika tsara ny momba an'i Jesosy rehefa miresaka ny filazantsara ao amin'ny Luka 2:1-5 aitsika tsara izany dia ahoana ny voalaza ao Luka 2:1-5 ary Jesosy nitombo saina sy tena ka nandroso ity tamin'Andriamanitra sy ny olona raha ny fiarahan'i Jesosy tamin'ny fianakaviany teo amin'ny fitombony izany ny jerena dia Jesosy izany dia nitombo saina matotra ara-panahy izany Jesosy ary raha resahantsika misimisy kokoa dia hoe feno fahendrena izany Jesosy ny sainy nitombo lavitra noho ny tokony heverina ho izy ary izy dia nitombo tena salama tsara izany Jesosy ary Jesosy raha jerena dia matanjaka tsara tsanganana dia Jesosy ihany koa dia lazainy iny andininy iny fa nandroso ity tamin'Andriamanitra sy ny olona izany hoe tsara toetra ary nanana ny maha izy azy teo amin'ny fifandraisany tamin'ny ankonany dia izay lesona mahakasika an'i Jesosy izay mba irina ihany koa hifampitondra antsika ray aman-dreny amin'ny ankonana amin'ny zanantsika ao trano ka inona ary ny tokony atao dia eo mihitsy le antso atao amintsika amin'ity androany ity hoe andeha isika ray aman-dreny hitsangana manomboka eto andeha isika hiaro ny zanantsika andeha isika hiaraka hiteny ka hampitsahatra ny erisetra ary ny erisetra amin'ny lafiny rehetra na ra-bata na ra-tsaina ra-petsepo araky ny ara-pananahana indrindraindrindra izay efa midangana be amin'izao fotoana izao ny tahan'ny fisiany izany dia andeha isika hitandrina ary hiaro ny zanantsika indraindray isika tsy mahafantatra akory hoe mampiaina erisetra ny zanantsika ary tsy voafehy antsika aloha ny raha ny hery-miasa mangina ny manodidina antsika fa izao ny tokony ho tsaroantsika nefa hoe manana andraikitra isika ary lehibe eo anatrehan'Andriamanitra isika dia nametrahany ny adidy izay tokony hiarovantsika ny zanantsika dia andeha isika ray aman-dreny hipetraka amin'ny maharay aman-dreny antsika marina ka ampitsahatra ny erisetra dia andeha iarahantsika mijerany ny Jaona 7 hoe ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 mahakasika sy manoloana n'izay hoe antso amintsika ray aman-dreny izay ampiatra sy akatahaka an'i Jesosy eo amin'ny fitondrana ny zanantsika izay Jaona 7:7-20 sy 1:20 dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Kristy manao hoe ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany
fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fahatao amin'Andriamanitra izany. Ry ray aman-dreny malala, isika izay lehibe natao hifanerasera amin'ireo madinika amin'ny kely amin'ny tanora, andeha isika andeha amin'ny mazava. Tsy moramora ity resaka herisetra ity, tsy moramora ny resaka amin'ny tanora makasika an'izany herisetra ara-panana an'izany, kanefa isika ny lehibe napetraka hiresaka amin'izy ireo, isika no natao hiaro azy ireo, dia andeha isika hitondra azy ireo eo amin'i Jesosy, satria Jesosy no mazava ary anao ny marina eo amin'ny mazava isika. Ny maizina mantsy rehefa atodika any amin'ny mazava dia miala ny maizina, ary ny aizina izany herisetra izany raha atodikotsika any amin'ny Jesosy, ilay mazava, ilay masoandro ny fahazavana manana ny toetran'Andriamanitra, dia hitsahatra ny herisetra. Ka ny anatanterantsika azy dia ny fangatahantsika ny vokatry ny fanahy. Io ilay efa nivakitsika dia ny Galatiana 5:22-23 rahantsika mamerina mamaky hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra an'izany. Ry ray aman-dreny, tandremo. Losifera no nanana ny fanaovana hoe herisetra tamin'ny fitondrana ny hafa. Aza tonoina fa Losifera mantsy ilay nikatsaka fatratra hanana fahefana, ary tsy hoe ny fananana fahefana ny ratsy, fa rehefa manam-pahefana indraindray, indrindra raha tsy manana ny toetran'Andriamanitra dia manjary lasa mampiatra herisetra. Dia isika ray aman-dreny manana fironana herisetra indraindray hoe isika ny manana fahefana eo amin'ny zanantsika, fa andeha fahefana hoentina hiarovana, hiadiana amin'ny herisetra mba hitandremana tsy hahatonga azy ireo ho tratra ny herisetra, satria efa sarotra ny fiainana misy atsika amin'izao fotoana izao. Ny soratra masina moa dia miantso atsika mba ho tiany rahalahy ao amin'ny jaona voalohany 2:10 dia miteny mihitsy izy fa izay tiany rahalahy no mitoetra amin'ny mazava, ary isika miresaka eo fa andeha hoentiny eo amin'ny Jesosy ilay mazava izany toe-javatra izany. Isika ray aman-dreny marina fa tsy rahalahy atsika ara-baky teny ireo zanantsika ireo, fa isika kosa dia rahalahiny izy ireo eo amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy, amin'ny mahasampiretam-po amin'ny Jesosy, dia andeha amin'ny mazava itiany zareo, andeha isika hiala amin'ny maizina mba hiady amin'ny herisetra. Izao no aza tonoina hoe rehefa tsy tia isika lasa mankahala, ary rehefa mankahala dia manao herisetra, ary rehefa manao herisetra dia lasa manota. Ka mino fa tsisy maniry ny anota isika, ary tsisy maniry ny hoe ny zanany, ny tanora, namany, na ny eo ambany fifehezany dia hiara-ny herisetra, dia andeha angataka ny vokatry ny fanahy, mba ampiaina ny vokatry ny fanahy isika, ka ho amin'ny fitiavana, ho amin'ny fifaliana, ho amin'ny fiadanana sy ny vokatry ny fanahy rehetra no ampiainantsika ny fiainan'ny tanora ao tokantrano, ary zareo ho arovantsika amin'ny herisetra, ary ny tanora sy ny ankizy izay mifanerasera amintsika dia ho arovantsika ihany koa amin'ny herisetra, satria izany no sitrak'Andriamanitra. Farany misy teny izay niresahana mpanoratra vehivavy kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White, dia ao amin'ny bokyny anankiray manao hoe asambarana tefinakany, dia milaza izy fa ny tokantrano dia tokony ho toy ny lanitra kely ety an-tany mihitsy, toerana izay kolokoloana ny fifankatiavana fa tsy hoe fanasaziana, ary miankina amin'ny fikolokoloana fitiavana ny asambarantsika, dia fikolokoloana fitiavana sy fifanehoana hatsaram-panahy ary fifanehoana fanatsana marina, dia izany teniny izany no andeha raisintsika mba ho ataontsika fenitra ihany koa, ho ataontsika tratrarina ho an'ny tokantranontsika. Fa raha sombin-danitra sady ety an-tany ny tokantranontsika dia sady maniry honinao ny anjely no tamanao ny zanantsika, anana fiainana mamy ao an-tokantrano izy ireo. Isika kosa amin'izay fotoana izay tsy ampiasa herisetra fa hiaro azy ireo amin'izany. Ka ny Baiboly dia miantso atsika hoe andeha tsy angina intsony manoloana ny herisetra, andeha aneho fitiavana fa manjary rehefa tsy maneho fitiavana
dia manao herisetra. Ny tenin'Andriamanitra koa dia mampirisika atsika mba tsy hangina manoloana n'izay tsy mety fa mba hilaza amin'ny feo mafy isika ary hiteny hoe oka izay ary tsy hampiatra herisetra fa hanova ny fitondrantenantsika koa mba ho malefaka ary hiaro ny zanantsika amin'izany herisetra izany. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mampirisika atsika mba samy ho tompona andraikitra amin'ny fiainan'ireo zanantsika, mba samy ho tompona andraikitra amin'ny fiainan'ny hafa satria ny fahanginana dia tsy anisan'ny dingana ambara amin'ny Baiboly ho famelan-keloka ka isika dia tsy hangina fa ilaza rehefa misy tsy mety. Ny tenin'Andriamanitra koa dia mampirisika ny anafaizana sy anasaziana an'ireo izay manao ny tsirariny amin'ny tanora amin'ny madinika dia ange isika tsy hangina fa ny fahanginana akory tsy mitondra fiovantoetra. Ny tenin'Andriamanitra dia maneho fa ny fanaronana ny fahotana dia mitarika korotana sy loza amin'ny fiarahamonina iray manontolo ka andeha isika tsy hangina. Ho fiarovantsika ny zanantsika sy ireo tanora dia tsy hangina isika fa hampitsahatra ny herisetra satria ny fahanginana tsy manamora ny fanasitranana vokatry ny herisetra. Ka mino fa raha ny tanjontsika rehetra amin'ity sabata ity dia hoe hitondra fiadanana ao an-tokantrano ary ny aran-jery fotsiny isika fa ny tanora izay ao amin'ny tokantrano dia efa hianjadian'ny herisetra amin'izao fotoana izao dia hiaraka hiombi-po sy hiombi-peo isika hampitsahatra ny herisetra. Tsy hanapatra fahefana amin'ny tanora sy ny ankizy isika, tsy hametraka ny tenantsika ho mpanasazy isika fa hikatsaka kosa ny ahatonga ny tokantranontsika ho sombin-danitra sady ety an-tany ka hananana izy ireo fiainana mamy ahitany fiarovana amin'ny mahafialofana ny tokantrano tokoa ary hiainan'izy ireo ny vokatry ny fanahy satria isika ray aman-dreny no mampiaina ny vokatry ny fanahy azy ireo satria isika no efa manaiky hiasan'ny fany masina. Ka fanontaniana ary hoe vonona ny mba ho amin'izany ve sasenao, vonona ve ny angina hampangina ny herisetra fa tsy angina kosa manoloana ny herisetra fa hiteny hoe okizay. Ka na amin'ny endriny manahoana na manahoana ny arovantsika ny sanantsika tsy ara-ny herisetra dia anatanteraka an'izany isika. Vonona ho amin'izany ve ianao? Raha vonona ho amin'izany ianao dia angatahako ianao mba hitsangana naizanaiza misy anao fa hiaraka hivavaka mantsy isika. Ka ny vavaka ho ataontsika dia ny mba ampiasan'Andriamanitra atsika tsy hangina manoloana ny herisetra ary hiaro ny tanora hampitsahatra ny herisetra dia hitondra fiadanana ao amin'ny ankonana satria hiaina ny vokatry ny fanahy. Vonona ve ianao? Mitsangana raha vonona ianao dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao zay ny amin'izany afatra izany, tsy moramora izany loha hevitra mahakasika ny herisetra izany kanefa mangataka izay amin'ity androany ity. Miasa aty anatin'ny tsirairay avy tokoa mba ho say izahay hampangina ny herisetra ary say izahay hijoro hiarovana ny tanora satria izy ireo ny tena hianjadian'ny herisetra ankehitriny ary sako izahay ho fitaovana hampiaina fiadanana ny tokantranonay. Ka izay tsirairay avy dia anaiky ny asan'ny fanahy masina ka hiaina ary ho hita ety aminay ny vokatry ny fanahy. Dia misaotra indrindra ray masina fa amin'ny anaran'i Jesosy mantsy no angatahanay izany. Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria tanteraka soamantsara ny Fanompoam-pivavahana izay no tanterahantsika tamin'ity sabata ity. Isaorantsika ihany koa ny mpanompony izay nitondra ny hafatra mafonja engany izany teny izany mba hitondra fitahiana ao antsika tsiraray avy ary hampiaritsika eo amin'ny fiainantsika. Hamaranantsika izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny larakira fa 420 sy 400 ny fiainan'ny lanitra ambony. Fiadana
sekoly teidera mosatsy manje ny antema iray ny tekoly ny famanyany andanitra ny fisaorana taony any koa ho aniray zanak'odrimira de manaiga ny saiko ifo hankalaza azy mandrakizay mihirao ambony fa izaho mihire toko haleluya tsitsahatra zony no asandratro anao ityto reo anjely nilanitramo otafikyo eto Nifanaikyo faresirabo hasambarana mandrakizay. Raiso ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra amin'ity sabata ity. Ary ho an'izay maharo anareo tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.